Bijouterie Pantsoa manolotra anao ny Logité. Omaly ny fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny stylo Flair, Pitch sy Jetline. Flair, stylo pour tous. Manolotra anao ny Logité. Monto plus, misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Manolotra anao ny Logité. Choupi, plaisir et sourire à partager. Manolotra anao ny Logité. Tena manadio be mihitsy. Manara ny Logité miaraka amin'ny extra propre. Tompony fahadiovana. Ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Paperline, le choix de votre succès. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarahaba tompoko ary ankafaliana no hitsidiana ny tokantranonao amin'izao takariva ny sabotsy faharoa amby roapolo ny volana septambra izao araka ny efa mahazatra antsika dia miroso amin'ny fitora ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao rehefa sabotsy noho ny fanarahantsika ny fifananana ny fandaharana pazapa araka izany ary dia ireto ny lohateny ho an'ity takariva ity. Mitohatra ny fandaharana fitoam-beta iarahana amin'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina ny ompana tamin'ny resaka sosialy ary ny andiany fahatelo amin'ny fitopolo ny voaka omaly. Ny antso ny ambaratonga rehetra ny vondra nasionaly malagasy miaro ny zoma olona na ny UNMDH mba samy andray ny andraiky ny manoloana ny fifidianana ho avy eto amin'ny firenena. Maro ireo kristianina efa miditra anatin'ny kolokolo amin'izao fotoana izao ka nandray fepetra entitra mifanaraka amin'izany ny Bianco. Any ivelany miaramila marobe no niara-ny asa fampiororona androany maraina tany Iran miisa 8 ireo namoniainy vokatra izany. Anterina ny araba toklasy tokovavy ary manasanao mpanazana indray anaraka ny fampalalam-baovao. Ny zana-pandarana insolite sy ny hoyanao no jerentsika eo anatin'ny tapany faharoa ary izao kosa aloha dia hiaran'olotra aminao ireo vaovao izay nisongadina ny tenako sy miora miaron-jatovo mialohan'izay nefa ny tahaky ny mahazatra dia manasanao izahay hanaraka aloha ny editorial. Fantoka amin'ny fanomanana ny fifidianana ny sainy rehetra ary hita soritra miandalana ihany koa ny asa iandreketan'ny SENI mifandray amin'ny fandavorariana izany. Mialaka misy teo raha tsy ahivina ny voaka ny lisitry ny fandaharam-potoana hiakaran'ny kandida ao amin'ny hainao manjerim-panjakana tafiditra ao anatiny io ny ady hevitra hifanandrinan'ireo kandida araka ny sokajy misy azy ireo avy andrasan'ny marifatratra amin'izao fotoana izao ny sokajy misy ny laharana faharoa ambin'ny folo hifanandrinany amin'ireo kandida hafa ataony minisitra tao anatin'ny repoblika fahaefatra eo ihany koa anefa ny an'ny kandida roa heverina fa tompona andraikitra tamin'ireo krizy ny fandimby teto amin'ny firenena ny taona roa sy roa arivo sy ny taona 5 sy 4 arivo fotoana izay tokony hitondran'izy ireo fanazavana be kokoa mahakasika ny fantrana zakain'ny malagasy taorin'ireo krizy ireo matoa teny sampana fampahalalam-baovao ary no mitondra antsika ny andindiny izay. Efa mazava fa mizotra tsikelikely makany amin'ny fiatrehana ny datin'ny 7 novambra ny malagasy na teteo azy ireo sakatsakana nikarohana fomba rehetra andraisan'ny sasany fahefana tsy andalo fifidianana. Fomba fanaondreo zatra lalandririnina mpandrobaka fahefan'ny hafa na mbola tsy tapitra kory izany fotoana voatondro ataperan'ny fepitona iasan'ny filoha iray. Ohatra akaiky indrindra tamin'izany taona 5 sy 4 arivo ary nokasain'ny sasany averina tamin'ny taona 5 sy 4 arivo. Mbola nandramana indray ihany koa tamin'ny volana avril lasa teo. Sakatsakana ihany koa ny hetsika natao nanoerana ny lalam-pifidianana izay nikarakaraina tanatin'ny fotoana maro ary nanaovana fanankona-kevitra teny fotony sy nandraisan'ny rehetra anjara. Nisy mihitsy azy ireo kandida sasany no nangataka ny fanemorana izay fifidianana izay saingy ireny ity ireny ny valin'ny fitsarana teo anivon'ny filakevim-panjakana.
Hatranaim-boalohany dia efa nametraka mazava ny filoha teo aloha Rajaonaromampianina fa ny fifidianana irery ihany no ahafantarana ny safidin'ny vahoaka amin'izay mpitondra tiany tantana ny fireneny. Efa voaporofo izany tamin'ny taona 2014 nampiakatra azy teo amin'ny fitondrana. Tapitra tanteraka ny fitaom-piasany ary voahaja tao anatin'izay ny fitsipika tsy maintsy narahana napetraky ny lalam-pandrenana. Ny fotoana mbola nateo azy teo amin'ny fitondrana mantsy no efa niady mafy ny amin'ny sy ny fifidianana malalaka andraisan'ny rehetra anjara sy eken'ny rehetra ny kandida larina faharoambin'ny folo. Raha ho azy manokana tsy misy intsony ny omanina satria izay vita no hotohizana, tsy hanomana fiarovan-tena, tsy hanomana fanambatambazana, tsy hanomana voambolana tsara lahatra andemenan'ny sain'ny malagasy izay ambaratrany fa olon'ny fony tenany. Tsy misy ny omanina satria efa ireo ny asa vitan'ny rehetra, ireo ihany koa no andrefesana sy hitsarana azy. Nametraka hatrany ny tany-tandalany Rajaonaromampianina tamin'ny fitoam-pitondrana ary tsy nikely soroka ihany koa tamin'ny fanomezana toromarika ny governemanta hikarohana ny fomba mahomby ampandehanana ny fiainam-bahoaka. Tsy izay anefa ny mikasika ny an'ny mpanorina ny antoko-timma sy ny TGV, izy ireo izay mbola tsy madio tanana satria tereny zava-misy tsy maintsy anolotra fanazavana momba ny nanapotehanizy ireo ny fiainam-pirenena tamin'ny ankapobeny. Fotoana voalohany ahitana ny rotonta anaty adievitra iraisana ny fiakarana ao amin'ny haino amanjerim-panjakana ao amin'ny TVM. Toeran'izay ratsy ivona kely dia lasibatry ny tsy fahaizan-dravaly manana ny fe ny fikomiana ny Tarian-Rajoelina. Eo ihany koa ny vanim-potoana nampirongatra ny fanondranana andramena izay fanilian'izy ireo, ny fikononkononana ny raharaha 20 avrily, ny arahan'ireo pomban-dada sy ny pomban zandrikely, saingy nisy arahan'ny rotonta indray fotoana vitsy tao aorian'io. Santionany ihany ireo, saingy mbola maro ny raharaha ilain'izy ireo hitondrana fanazavana amin'ny vahoaka malagasy. Ifanasavangy indray ve sa samy andiotena? Ny any azo antoka dia fotoana ahalalana ny marina bebe kokoa ny momba ireo lian-tseza sy tia fahefana ka nampikatso tanteraka ny lalan'ny fandrosoana ho an'ny Madagasikara. Ny fotoana tsy maintsy ionan'izy ireo an-databatra iray. Naraka ny launina indray ary isika taorina izay. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Mitoetrany ny fandaharana fitombita iarahana amin'ny filoha Rajaonaromampianina. Tamin'ny fandaharany fahatelo amby fitopolo izay nivoaka omaly dia niompana tamin'ny fampianarana sy ny lafiny sosialy no niresaka nentiny tao anatin'izay ary fitiany Irene Andriamalala sy Stefan Rakoto Malala amintsika. Anisan'ny nilofosan'ny filoham-pirenena teo aloha Rajaonaromampianina ny fampianarana. Ny fampianarana izay nataonao fototry ny fampandrosoana. Noho izany, niarahaba ireo zandry nantotosan'ny fanadinana izy ary manentana hatrany ny ampiroboroborona izany. Miarahaba anareo zanaka, tanora, na vita soamatsara ny fanadinam-panjakana rehetra tamin'ity taona ity, na teo aza ny aya sy ny fitaintainana noho ny toe-javatra no lalovan'ny firenena. Miarahaba anareo afaka tamin'ny fanadinana, nefa koa dia mampirisika hatrany anareo zay tsy naomby. Makahery ihany koa anareo ray aman-dreny tsy mikely soroka amin'ny fampianaran-janaka. Tsy eny amin'ny ambaratonga fototra ihany anefa fanotsindriny ihany koa ny fanatsarana eny amin'ny anjerimanontolo. Vao tsy ela akory izay no tonga teny Ankatso nitsidika ny fakolite vaovao ianarana lalàna sy andalinana politika izy. Zava-dehibe ho an'ny tanora malagasy izy ireo raha ny nambarana satria anova ny fanaovana politika eto amintsika ary anome lanja izany. Maro tokoa mantsy ireo diso fanantenana amin'ny fampiarana ny politika eto amintsika. Ampanitretena hatrany no ilazako fa nametraka politika ho amin'ny fijery vaovao ny tenako. Nasehoko nandritra ny fametraham-pialana amin'ny fomba ofisialy sy famindram-pitantanana mazava izany. Ankoatra ny resaka fampianarana,
nitondra ny fijery momba ny sosialy ihany koa ny kandida laharana faharoambinifolo ary nankahery ireo fianakaviana miaina ao anatin'ny fahantrana. Mba hialana amin'izany anefa dia nanambara ny filoha teo aloha fa mila atevenina sy tohizana ny ezaka efa natao izay niarahana tomboka. Manaiky ny tenako fa nateo aza ny ezaka goavana niarahana tamin'ny mpitandro filaminana dia tsy lavorary tanteraka ny fitandrona ny fandripahalemana. Ekeko zany ary zay no antony nandrafetana ny vinany fisandratana 340 amahana mivantana ny olana eny fotony. Efa nanomboka ny fanorenana na ny atsokokoa ireo fondation. No marihany ihany koa fa ho an'ny mpiray tanindrazana aminy ny fampandrosoana izay ataony sy ny vina apetrana. Koa fotoana izao tokony ahaizan'ny malagasy miaino izay feo mety aminy indrindra amin'izao akatoko ny fampielezan-kevitra izao. Tsy amin'ny fotoanany fampielezan-kevitra ihany ny tokony hijerenanareo fa isan'andro amin'ny alalan'ny asa mivaingana. Ny afatro ho an'ny malagasy dia izao fotoana andrenesana hevitra maro misy afotofoto izao. Ady sy tolona ny lalana makany amin'ny fampandrosoana sy ny fisandratana. Tsy misy olona afaka ampanantena avitan'izany ao anatin'ny indray andro koa dia mahaiza mandinika tsara. Izay indray no dinidinika androany fa dia mametraka ny mandram-piaona ho amin'ny manaraka indray tompoko. Fa nanapa-kevitra ny anoana ny kandida laharana faharoambinifolo ihany koa ny VMMR vovonana malagasy manoana ny rajaonaromampianina ery. Ny faharesendahatra no ireo asa mivaingana vita ny filoha teo aloha tao anatin'ny efataona no nanosika azy ireo hanatevin-dahara ny fanoana ny kandida laharana faharoambinifolo amin'ny fifidianana ho avy izao. Mbola miandrandra ny anoizana ireo ezaka fanarenana ny Madagasikara tao anatin'izay fantrana izay ny VMMR ho ny filohan'izy ireo. Ny roso tamin'ny fanambarana izay ho kandida ho toana ny vovonana VMMR misy ireo fikambanana isantsokajiny ary ahitana ihany koa ny antoko vondrona politika malagasy mijoro miaro ny ara-dalàna. Ny kandida laharana faharoambinifolo Rajaonaromampianina no ho toana izy ireo amin'izao ankatoky ny fampielezan-kevitra izao. Tafiditra ao anatin'ireo vahoaka resy lahatra tamin'ny pakady mpampandrosoana napetraky ny filoha teo aloha ireo mpikambana hoy ny filohany lafatra ara-kodivololona ary mangataka ny mbola hitohizan'izany ho an'ny 5 taona manaraka. Izy ireo ary misy ihany koa solitena mambra ao anatin'ny association dia vonona hanoana tsy misy fiaperatra ny andriamatoa kandida laharana faharoambinifolo Hery Rajaonaromampianina. Dia hitantaratra tamin'izany raha nahitsika talohan'izy nametra-pialana teto amin'ny tany sy ny firenena dia nahita tsara isika fa maro ny foto-drafitrasy izay nitokanana, maro ny foto-drafitrasy mbola mandeha ary maro mbola tsy voatokana. Efa vita ny fototra, efa mitsangana ny rindrina, efa vita ny tafo fa finition sisany dia tanteraka ilay teny hoe fisandratana vina 340 to. Betsaka ny fampanantenana nataon'ireo mpanao politika sasany izay tsy niasa akory fa variana tamin'ny fikarohan'ireo fomba ampandrinadrisany vahoaka malagasy ho iatran'ny VMMR. Tato anatin'ny 4 taona mahery nefa dia tsapan'izy ireo fa ny kandida laharana faharoambinifolo ihany no nanao izay faraheriny tamin'ny fikaroham-baolana histonana ny firenena izay latsaka tanatin'ny fantrana lalina. Mahatratra 700 ireo mpikambany VMMR ary efa miparitaka manerana nosy izy ireo. Ifanantona amin'ireo vovonana efa misy mitovy fijery aminy tahaka ny voromahery ny VMMR mba hanamafisana izay fiarahan-dalana amin'ny fanohanana ny kandida Rajaonaromampianina izay raha ny fanazavana hatrany. Raha volana sisa araka izany dia hiatrika fifidianana isika eto Madagasikara. Ny antony ambaratonga rehetra araka izany ny vondrona nasionaly malagasy miaro ny zoma olona na ny UNMDH mba samy andray ny andraikiny manoloana izay fifidianana ho avy izay. Anara-maso ireo fikambanana rehetra ity vondrona ity amin'izao akatoky ny fifidianana izao. Tsy eken'izy ireo ny anaovana fitaovana politika ireo fikambanana najoro ara-panjakana noho izany efa voaratra ny lalàna raha ity fanazavana ho arahantsika ity. Karavana zany fa ny fiarahamonim-pirenena ny fikambanana dia natao hoentina anaovana asa eo anivon'ny fiarahamonina ary tsy natao hitrandrahana tombontsoan'olo tokana na vondron'olo tokana
noho izay zany a dia tsy tokony a hoentina anoanana kandida na antoko izy ireny voararany lalàna. Amin'ny fitora mahery 20 minitra izao ary anohiny fotoana isika ady amin'ny kolikoly tsy mifidy olona ny fanaovana kolikoly amin'izao fotoana izao. Maro ireo kristiana efa miditra ao anatin'izay ho fampidina izany anefa dia nipetraka ny fiara-miasa eo amin'ny Bianco sy ny fikambanana kristiana ary napetraka ny tanjona ho fijerena lavitra ny kolikoly hatramin'ny taona 2024. Ny 7 isanjaton'ny kristiana no miditra ao anatin'ny kolikoly diso ny filazana fa ireo tsy nandeha fianarana no hipoiran'izany fa ny avaram-pianarana. Efa maro ireo olom-piangonana voaroroy amin'ny fanatanterahana azy ity ary tsy mifidy andraikitra. Ho fiadina amin'izany, efa mipetraka ny paikady-pirenena hiadina amin'ny kolikoly izay vinavinaina mokatra amin'ny taona 2024. Le tanjontsika amin'ny 2020 dia hoe rehefa ataony filaharantsika dia tsika isan'ny firenena afrikanina mahomby indrindra amin'ny adiny kolikoly. Misy efa 5 izy ireo no voalaza tamin'ny taona lasa fa tena hoe mahomby mihitsy tamin'ny adiny kolikoly. Tsara ny famaritan'ny firenena mikambana azy dia mba ho anatin'izay firenena 5 izay mahomby indrindra amin'ny adiny kolikoly izay tsika eto Afrika. Manoloana ny amarony ny tanin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fivavahana nanapa-kevitra hiara-iasa amin'ny fikambanana kristiana ny Bianco mba hanatevenana ny ady ary hanadiovana ny tontolon'ny fivavahana. Ny action vaingana dia ny fanambarana ny hery aloha aty amin'ny fikambanana kristiana dia ny fanokafana plateforme anankiray ahafahana mifanakalo hevitra araka ny tenenina teo hoe tsy irery akory ny SFKF na ny Bianco fa maro ireo fikambanana izay mitovy fomba fijery. Zay zany aloha zavatra anankiray. Ny faharoa dia ny fanamafisana ny fitezana sy ny fifandaminana ahafahana mametraka structure sy organisation mialoha ny lafin'ny resaka kolikoly hiatrehana ny lafin'ny resaka kolikoly. Nisy ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny Bianco sy ny hetsika fampiraisana kristiana ho an'ny firenena. Fa mila mitandrina amin'ny fampiasana ny lalana sy ny fepetra rehetra mifehy ny fiarakodia indrindra amin'izao andro fialan-tsasatra izao. Ny fikojakojana matetika ny fiarakodia no tokony vandohan-draharaha ny mpampiasa izany raha araka ity fanadihadiana nataon'ny Fenoise Ariana sy Dolphe Rakotoniaina ity. Fotoana mampiroborobo ny lozam-piarakodia ny vanim-potoana ampialan-tsasatra toy izao. Izao avokoa vao mihazo ny morontsiraka ireo mpianatra avy nanala fanadinana. Isorana ny lozam-pifamoivoizana no antom-pisian'ny sampana fanarahana maso ny fiarakodia eto Madagasikara. Rehefa mandeha ny fiara dia tokony ara-dalàna amin'ny mpamily, tsy mandray zava-pandomelina, tsy manao taingimbe, tsy mandeha mafy. Ny fiara fitateran'entana tsy hitondrana olona mpandeha, tsy ampy ny fanaovana visite teknika isaky ny efa-bolana na isaky ny enim-bolana na isa-taona. Satria ao anelanelan'izay dia mety hisy fahasimbana ny fiaranareo dia tsy ampy le hoe vita amin'ny visite teknika dia hoe afaka efa-bolana indray fa mety misy fahasimbana le izy satria miasa amin'ny fiara. Misy ireo manao ambanin-javatra izay fanarahana maso izay ka any mampidi-doza ho fampivoarana izay sampana mpanara-maso manokana ny fiarakodia izay. Navoaka tamin'ny androany ireo mpianatra asa andiany fahavalo. Miisa 530 izy ireo no hiasa manerana ireo toeram-pitsarana fiarakodia manerana ny nosy. Tanjona ny anamafisana ny fanaraha-maso ireo fiarakodia miasa eto Madagasikara. Fa lehilahy telo kosa no voasambotry ny polisy avy ao amin'ny boriboritany fahatelo ny alarobia lasa teo. Toerana samihafa no nanaovan'izy ireo ny asa ratsy ny tratra teo am-pelatanana sy teo am-panendahana ny iray tamin'izy ireo raha toa ka fanolanana kosa no ny ampangana ny roa hafa. Ny alarobia lasa teo no tratra teo am-panendahana ity tovolahy iray ity. Fomba fanaony ny manaraka fiara na mpitondra moto ary ao anatin'ny fitohanan'ny fiara no sotominy avy hatrany ny finday na ny tablety raha ny fanadiadiana. Eny amin'ny Rasalama sy ny Mandina no anaovana izay asa ratsy izay ary indraindray miaraka amin'ny namany izy. Ankoatra izay dia nahitana trangana fanendahana ny ary fanolanana ihany koa teny amin'ny faritra Ambatomaro ny sabotsy lasa teo.
tovovavy iray no voalaza fa naolana tovolahy miisa 3 mpianada izy ireo niaraka tamin'io andro io tafatsoaka ilay anadahany rehefa novonoin' izy ireo nosoton'ireo olon-dratsy tao anatina tantsonjo kosa ary nanaovany filan-dratsy ny ilay vehivavy araka ny fitantarany fotoana vitsy taorian'izay dia tonga teny an-toerana ny polisy ary voasambotra ny andro trio ihany ny tovolahy iray nandray anjara tamin'ny fanolanana tratra ny ampitson'iny kosa tao anatina trano fisotroana ilay lehilahy faharoa nanolana ilay tovovavy mbola eo andalam-pikarohana ilay namany hafa ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao marina fa efa natolotra ny fampanoavana ny 20 septambra lasa teo ireo olona ireo raha araka ny fanazavana voaray fa manolotra fianambidy lehibe ho an'ireo mpianatra avy nanala fanadinana baccalauréat teo ny spoken English course fianambidy amin'ny sarapampianarana ahafahana mianatra teny anglisy amin'izao fotoam-pialatsasatra izao no atolotra izy ireo voafetra ihany anefa nitoerana ao anatin'izay raha araka ty fanadihadiana tokavaritra ity amin'ny fahavalo oktobra izao ny fidirana manaraka ho an'ny fianarana teny anglisy ao amin'ny spoken English course azo tombony manokana amin'ny ty taom-pialatsasatra ity ireo mpianatra avy nanala fanadinana baccalauréat farany teo spoken English course manolotra n'izao fianambidy ho an'ny olona rehetra nanala baka tamin'ity taona ity ka manana n'ilay convocation izy ny taratasy fiantsona zany nanaovana n'ilay baka dia afaka mahazo an'izay réduction 50% be zao au lieu de 200 000 ariary na 1 million FMG zany de lasa 100 000 ariary fotsiny alohan'ireo mpianatra izay nanala baka vo teo malalaka ny safidy ho andreo mpianatra avy nanala fanadinana izay tiano fanana ato amin'ny spoken English course kanefa kosa mila mailomailo ihany sao tara ny fisoratana anarana izay anomboka ny fa 4 ka hatramin'ny fa 5 septambra ho avy izao manomboka amin'ny latsinainy zao ao ampefoloa ato amin'ny spoken English course porte B 102 ao ny miditra amin'ny premier étage mampiavaka ny spoken English course ihany koa ny fanana ireto boky fianarana ireto misy an'ireto antsoina hoe 20 minutes a day nataon'olona mbola tsy mahay anglais tsy mitaky niveau io azonao vidina manokana izy io kanefa amin'le promotion 100 000 ariary io dia miaraka amin'ity boky ity CD de plus an'le cours dia ity anankiray ity natsoina hoe 5 vocabs a day mety misy amin'ireo mpianatra nianatra tato amin'ny spoken English course izy efa navitan'ity voalohany ity izy kanefa nanala baka izy tamin'ity dia mbola mahazo 50% ihany izy fianambidy ato raha te hanohy satria ity natsoina hoe perfectionnement fanatsarana nefa hainy tato miditra lalindalina kokoa izy mba ho tena ahafahany mianatra le accent américain dia ity miaraka amin'ity obligatoire satria natsoina hoe lecture zany hoe reading mamaky zany ahafahany ankizy manana an'izany antsoina hoe capacité na resaka au niveau na hoe rapidité mémoire zany satria ny anglais mila fitadidina mila pratique mila veriberina foana ireo any amin'ny faritra ihany koa dia entan'ny spoken English course mba hanararoatra ity fianambidy lehibe ity afaka ataon'izy ireo tsara ny misoratra anarana amin'ny herinandro io eny fa na dia mbola tsy hiditra hianatra aza amin'ny fahavalon'ny volana oktobra ho avy izao kanefa kosa amin'ny volana desambra no fetra farany anaran'izay fianambidy izay hery tsy miova kosa ny saram-pianarana ho an'ireo olona rehetra izay te hianatra teny anglisy ao amin'ny spoken English course izay vaovao izay ihany koa no mitondra antsika amin'ny maresaka avy any ivelany miaramila marobe no niara-ny asa fampiorona androany maraina tany Iran miisa 9 ireo miaramila maty tamin'izany ary mahery 20 ireo naratra mafy asa fampiorona dia mikendry tanteraka ny amonona ireo miaramila iraniana izany ho nivaly ny fanadihadiana vonjomaika amin'ny tanterahany ireo mpitandro ny filaminana tany an-toerana tany Iran misy ny asa fampiorona izay mikendry manokana ireo miaramila nanatanteraka hetsika tao andrenivohitra Avaz tao atsimo andrefany Iran raha ny antotanisy vonjomaika nivoaka misy 9 ireo miaramila maty vokatra izany ary mahery ny 20 ireo naratra 10 amin'ireo dia miady mafy amin'ny fahafatesana ankehitriny araka ny nambarany ifitoerana iraniana dia nikendry indrindra ny amin'olona ireo miaramila irakiana sy iraniana ny asa fampiorora ny tranga ho izy ireo efa voaomana fatratra ihany koa izany satria efa nisy nahatsikaritra fihetsika misa 4 izay somary hafahafa nandritra ny matso lehibe tany amin'ireo miaramila izay nanatanteraka matso
no ny antefan'ny tifitra voalohany nanaraka izay dia niezaka ny tifitra ireo olona teny amin'ny toerana ireo mpijery ihany koa izy ireo 5 taitra ary niparitaka avokoa ireo olona mbola karoana fatratra moa amin'izao fotoana izao ireo olona tomponantoka tamin'ity asa fampiororona ny tranga tany Iran ity. Andrasantsika vaovao ihany koa ny vokatry ny loza izay nitranga tany Filipina. No ny fiotsahan'ny tany taorian'ny rivo-doza tany Filipina dia tafiakatra 720 amin'izao fotoana izao ireo olona maty vokatry izany hatramin'izao anefa mbola eo am-pikaroana ireo olona tsy hita popoka ihany ireo mpamonjy voana any an-toerana. Mafy ny taketrana velan'ny rivo-doza Mayer Mangrhut tany Filipina no sy iray antsoina hoe Cebu tany an-toerana no tena isan'ny voamafy hatramin'izao dia mbola misy hatrany ny fiotsahan'ny tany any an-toerana vokatry izany dia tafiakatra 720 ireo olona maty raha ny tarehimarika voaray mbola ampolony kosa ireo tsy hita popoka mbola manao ny asana hatrany amin'ny fitadiavana ireo tsy hita popoka ny mpamonjy voana any an-toerana ankehitriny fiotsahan'ny tany izay vokatry ny fisian'ny ranolorana be loatra taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza Mayer vaika farany teo tany an-toerana trano mahery ny folo no voakasika sy rava tamin'izany efa nandray fepetra amin-drana ireo olona ratsy toerana sy mbola ahina iotsahan'ny tany moa ny tompony andraikitra any an-toerana amin'izao fotoana izao tsy ahivina fa misy 720 ireo olona namony ainy tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza Mayer vaika farany teo tany avaratry Filipina dia isan'ireo iaran'ny loza voajanahary toy ny rivo-doza foana isan-taona ny volana novambra 2024 no tena betsaka olona namony ainy vokatry izany loza voajanahary izany tany an-toerana satria tafiakatra 507 tamin'izany ireo olona maty sy tsy hita popoka. Isanto anatin'ny dokam-barotra indray isika saingy mialohan'izay dia hampahafantarina anao ny zanam-pandarana ao arahantsika aoriana izay. Ny mombamomba n'ilay lehilahy izay sokajiana ho be tatouage indrindra eran'ny Angleterre no arahantsika anatin'ny hafakely androany. Tamin'ity androany ity dia karazana alika kely indrindra maneran-tany no nanontaniana ireo olona sendra ny fandraisam-peo ny Le JT ao anatin'ny zanam-pandarana ho ianao no anaranao izany. Dia mbola entany ianao tsy saraka aminay amin'ireo zanam-pandarana faharoa ao anatin'ny tapany faharoa ireo izay menada ihany no hiaraka aminao hanolotra izany.